Eo amin'ny tontolon'ny hetsika samihafa kosa ho an'ny hetsika arabaritra la grande braderie de Madagascar manokana nananteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ary ny Madavision niaraka tamin'ireo mpandray anjara amin'ilay hetsika la grande braderie de Madagascar no sady mpiara-miombonantoka aminy. Fotoana nahafahan'ny mpikarakara ny hetsika moa namporisika sy nanamafy ny amin'ny tonjovana ireo mpitsidika izany. Rahantsika ny ambangovango amin'izany tateriny Lova Ramanantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Tokony omena vahana ireo mpitsidika amin'ny alalan'ny fivarotana entana saka ny fahefa amin'ny vidiny rehetra. Io tokoa ny toromarika nomeny Madavision mpikarakara ny hetsika la grande braderie de Madagascar andreo mpandray anjara sady mpiara-piombonantoka aminy nandritra ny fivoriana izay notanterahany io maraina io tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Andro faharoan'ny grande braderie de Madagascar androany alarobia amin'ny asabotsy moa no hitapitra ity hetsika arabaritra ity. Ny mpandray anjara rehetra dia tsy maintsy manao ny fihenam-bidy 500 isan-jato ny farafahakely. Izay mpikarakara moa dia manara-maso akaiky an'izany fihenam-bidy izany. Hatreto aloha dia milamina tsaka sy andavany ny fandriampahalemana. Hitanareo eny rehetra eny angambany ny mpitandro filaminana sy ny sécurité privée miezaka mba hitandro an'izay filaminana izay. Nanao fampahalalana ny mpiara-miombonantoka anty grande braderie ity izay androany repanoana na partenaire ka nilaza izy ireo fa miezaka hatrany manao vokatra tsara, mantianina, manara-penitra ary amin'ny fahefan'ny vidiny tsirairay. Mahatratra 520 ny isandreo mpandray anjara ao amin'ny la grande braderie de Madagascar mitazona hatrany 700. Olona 3,000 kosa no manodina mivatana an'ity hetsika ity. Mazava ho azy miditra ny tombobaritra ho an'izy ireo noho ny paikady arabaritra napetraky Madavision ho iatrany Ramatoa Arilala Ramanantsoa.